Halleloia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bamalala no ianana amintsika amin'ity fotoana anio izay fotoana anio ity a. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray a no ianako aminao a izay tratrantsika eto a amin'ity a anio ity. Dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia faly indray miarabanao eto amin'ity androany ity a. Tonga indray tsika anaty izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramoka izao a. Ny akiradio, ny akimedia ampika anatin'ny vavaka fiambenana indrindrindrindra ny groupe izay maharesy a izay tena hoe ratsa mangaika miaraka aminay mivady amin'izao fandarana izao a. Dia tonoina amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo a dia matoky sy mino fa mahery tsara daholo indray tsika rehetrarehetra. Raha androany ianao vao tonga eto dia tonga soa ianao ary matoky sy mino fa handray hery a tahaka ny rehetrarehetra izay tonga eto a ianao amin'ity androany ity satria natao a azavantsika hery a sy fahasoavana ny fandarana izay tediavantsika ny tavan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia tena hoe araka izany anarana izany mihitsy hoe vavaka fiambenana dia ho ambenan'Andriamanitra anie ny fanahintsika. Atorontsika rehefa avy eo, atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminan-tsaina tsara mihitsy satria manodidina antsika ny anjelin'i Jehovah ka dia tahiny tompo. Raha kivikivy ianao tonga eto ketraketraka mety tsy salama mihitsy aza, tsy maninona izany, afaka mandalo amintsika izany fa zao. Za mino fa tena hitondra hery ho anao ny tenin'Andriamanitra, hitondra fahazavan-tsaina ho anao raha anaty olana misafotofoto ianao. Dia tenin'Andriamanitra hitondra fahazavan-tsaina ho anao hibitsika aminao anatin'izao fandarana izao any fanahy masina ravana malala dia hanoranao ny lalaka alehanao dia hitsinjo izay alehanao dia efa nino tongotra sy fanazavana ny lalanao ny tenin'Andriamanitra izay hotoriny eto. Mirabana ena Bavy Rodiny Maria, Tahiry Mario, Rasoulary Malala, Eliana, Erika, Yasna, Thierry, Marijo, Tojo, Roly, Zao, Iany Zao, Zina Teoda, Natasha Kasira, Tsikirakoto, Jaotina Tafitaso, Lalaselina, Armande Lalao, Jaotina Tafitaso, Sandrine Erika, Elisa Tsiala, Marie Rafa, Olokaraja Mandimby, Yama, Emelovli, La Felana Rakoto, dia Naira Kerona, Saondra Raza, Mami, tahiny tompo isika rehetrarehetra, Olokaranorso, dia ho tahin'Andriamanitra Ben Craig, zay ho hitako teo zany a. Dia tonga soa ianao maharetatra amin'ny farany Andronirina Suzelle, Aimé Manambotsoa, tahiny Jesosy, Zina Teoda, Marie Angeline. Halleloia, mandra-pianaritsika ny sasany indray rehefa sindra eo ambany maso keo dia arabaiko fa miroa zavatra rehetra aloha dia izao andaontsika nabavy berta, andaontsika hivavaka, andao tsika hivavaka izao fandarantsika izao mba tena ho feno fanatrehan'Andriamanitra, tsy ho fandaniam-potoana fotsiny na rendrarendra fa tena azahoantsika hery ka andao ampandrosotsika ny rahalahintsika Jonathan avy any Allemagne, izy nitondra mivavaka n'izao fandarana izao ka andao ary ho ampandrosotsika izy tahiny tompo rahalahy Jonathan hanao ny fitenenana. Dia mbola manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia hiaraka hivavaka avy hatrany ary tsika miatraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra. Jesosy mbola misaotra ny anaranao masina izay, ny amin'ny fitiavanao Jesosy ny amin'ny famindram-ponao. Misaotranao Jesosy satria dia tena narovanao zay tamin'ity andro androany ity tany amin'ny lalana izay nalehanay tany dia mbola narovanao zay tamin'ny accident, tamin'ny asan'ny Satana dia novimbinao zay. Mbola misaotra fa mbola amenao rivotra iainana, mbola amenao fahazavana dia izany rehetra izany Jesosy dia nomenao anay maimaim-poana. Tsy nitakina inana taminay ianao Jesosy fa fitiavanao zany ary tena tsy diso anjara amin'izany Jesosy zay. Nataka n'inona ny toetranay, nataka n'inona ny zavatra nataonay Jesosy dia mbola nomenao zany rehetra dia misaotra Jesosy satria dia tena Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Dia ankehitriny Jesosy mametraka an'izao fotoam-bavaka izao am-pelatananao Jesosy ny fotoana rehetra Jesosy dia ankinao am-pelatananao. Io Jesosy ny connexion mba ahasaoma tsara, mba tsy ho tapatapaka Jesosy ary mba ho ahita ahasaoma tsara an'izao fotoam-bavaka izao zay hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany Jesosy dia mpanomponao izay hitory ny tenin'Andriamanitra dia ianao Jesosy ny anao ny teny am-bavan'ireo mpanomponao ireo fitaovana ihany zareo Jesosy fa ianao mihitsy Jesosy ny tena hiteny dia izay rehetra mpiainy Jesosy dia tena hoe ahazo hery tena ahazo tanjaka raha ao anatin'ny aretina dia ho sitrana voaketo, raha kivikivy dia ahery voaketo Jesosy zany ny angatany aminao. Dia misandraty ianao feny Jesosy amin'izao fotoana izao ary voninahitra dia anao rery antompo tsara indrindra dia ankiniko aminao izany vavaka izany ray raisire mba ho andrakasitrany eo anatrehanao, mba ho didika azy mampona eo anatrehanao izany vavaka izany. Amen. Halleloia, misaotra n'Andriamanitra, misaotra ny rahalahy Jonathan
tao anatin'izay vavaka izay dia matoky aho fa nampahiratsika izany vavaka izany ary hitondra hery lehibe eo amin'ny fandarantsika. Zava-dehibe ny vavaka, zava-dehibe vavaka fitondrana vavaka, ny fandarana na ny connexion ary tena ho tahin'Andriamanitra tsara mihitsy na dia ao aza ny raha sitrapony devolo tsisy mihitsy ny connexion antsika fa ny Andriamanitsika mbola tompony teny farany tahiny tompo raha so anatin'ny anao Angela ianao izy ihany angamba ny hitako vaovao teo ankoatran'ny any ambony rehetrarehetra tany Rolianis tahiny Jesosy Erika Raka andao atsika hihaino hira andaontsika hanao fandroratena ny toritentsika androany dia hifantoka bebe kokoa amin'ny resaka fandroratena. Halleloia. Raha latozy moa hitondra toritena eto androany. Halleloia. Dia andao ampandrotsika ary ny hira aloha anatin'ny hira ity tsika Véronique tahiny Jesosy anatin'ny hira ity tsika miomana amin'ny maka baiboly mangalana stylo taratasy sao dia mba hinote ianao eto dia hihaino an'izay izay atsika mandra-pianaritsika ny toriteny ny rahalahintsika Tojo Mikael Lala Selina tahiny Jesosy mindao ary mihaino finaritra ary isika rehetrarehetra. Halleloia. Amen. Ity aho Nirana Lazar
sorantsika an'Andriamanitra zany izy zany a fanoloran-tena mahafinaritra zany izy zany a dia matoky sy mihitsika fa tao anatin'izany koa ianao mba nanolo-tena hoe ity koa tompo a alleloia mila anao Jesosy a mila antsika Andriamanitra nompo anazy amin'ny fahamarinana mila olona Andriamanitra alleloia mila olona ho tiavin'Andriamanitra sady mila olona tia azy a amin'ny fony sainy sy ny fanahiny a dia mino fa ianao anisan'izany alleloia Eliane Patricia Elisa Tsiala Mami Saondra Raza Soameva Asonantenaina fa zay daholo angamba l'Antony Rina Marie Gilles Damble tsy narabaiko tahiny Jesosy a dia me manambotsoa efa narabaiko tahiny tompo daholo alleloia naotsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany zao a ialana tsiny loha matetika rehefa hirana mandeha dia tapatapaka dia tsika mbavaka hoe mba tsy ho tapatapaka le izy a rehefa toriteny satria toriteny tena aina dia menofinaritra ary tsika rehetrarehetra le izy mihitsy ny tapatapaka raha nabavy a tsy aty amintsika rery raha teo fa rehefa mandinika tsika ohatra ny maromariany tratra ny tapatapaka io a zany hoe tsy connexion aty aminay ntsony ny olana fa misy olana mihitsy ny sarababem-bahoaka angamba raha ny fazako azy a indrindra ho antsika zay mampiasa zavatra misy haut-parleur eo akaikikaiky ny telefona rehefa natao ny fandaniana ataoko ny fandaniana dia eo amin'izay fa raha miteny zao tsika dia tsy dia tapatapaka angamba le izy raha ny fahinonareo azy fa dia natapatapaka moa na tsy tapatapaka tena ilana tsipa dia zay aloha sisa ny zava-misy a tsisy azo atao nataony tadapitsika ny hevitra rehetrarehetra dia io ny hevitra hita aloha dia io ny mandeha isaorantsika n'Andriamanitra fa dia samy anobila tsofintsika heno ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny rahalantsika tojo a ty androany ity ka dia ndao ary tsika heno azy avy hatrany a ho vonahitr'Andriamanitra dia manasa anao ary a amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity tahiny tompo a raha latojo a anao ny fitenenana dia faly-miarabantsika rehetrarehetra indray ny tenako a aminaran'i Jesosy tonga soa matsara eto amin'izao vavaka fiambinana zao dia manao fedana ny tompo a amintsika tsirairay avy fahasambarana lehibe ho anareo na mbola afahako indray a mitondra ny toriteny androany a hoentsika fampahery androana dia resaka aminao a fahotana ngezabe anankiroa izay tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy mampirehatra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra dia ny voalohany dia zao resaka fitsangatsangana fangalaram-badin'olona famparafesana fiarahan'ny lahy sy ny lahy vavy sy ny vavy tena fahotana mampirehatra ny fahatezeran'Andriamanitra zany a dia raha mbola ao anatin'izany ianao dia mila angatao mihitsy ny herin'Andriamanitra Andriamanitra mba hisory amin'izany fitsangatsangana zany a fa ny fitsangatsangana ravana dia zao tsy mitondra zavatra soa amin'ny fiainanao fa mahamotika fiainan'olona foana ny fitsangatsangana dia raha mbola anatin'izany ianao dia angatao mihitsy Andriamanitra ampitoera ato anatiko ny fanahinao masina miohery a afahako miala amin'izany fitsangatsangana zany fa tena fahotana lehibe anankiray tena tsy tian'Andriamanitra zany fa zao za androany resaka aminao le fahotana ngezabe anankiray koa izay tena tsy tian'Andriamanitra dia ny fanimpotsampy ry havana malala andona antsika ajery tenin'Andriamanitra any amin'ny Exodosy 2:30 dia andinin'ny voalohany a ka hatramin'ny 7 jerentsika Exodosy 2:30 dia andinin'ny voalohany a ka hatramin'ny 7 dia ny soromandry vaikitsika aminaran'i Jesosy hoe ny nanaovan'ny zanak'Israely omby lahy kely volamena iankofany sy ny fahatezeran'Andriamanitra noho izany andininy voalohany ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tany an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka naovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra tany amin'ny tany Ezipta dia tsy fantatray izay nanjoa azy ary hoy Arona taminy romboto ary ny kavim-bolamena izay eny amin'ny sofon'ny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka ento ety amiko ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena izay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy ho eo amin'ny Arona ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy ho omby lahy kely anidina dia niteny ny olona ka nanao hoe io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta ary raha hitan'ny Arona izany dia nanao alitara teo anoloana izy ary dia niantso Arona ka nanao hoe andro firavoravona ho an'i Jehovah rapitso dia ny fomaraina koa ny olona ka nanatra fanatitra dorana sy nitondra
fanatim-pihavanana ary nipetraka ihinana sy sotro ny olona dia nitsangana ilalao. Aroa Jehova tamin'i Mosesy, mandehana midina ianao fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta. Nalaky ny vily niala tamin'ny lalana izay nasaiko nalehana izy ka efa nanao ombilà kely anidina ho azy. Ary efa niankohoka teo anatrehany samony zavatra tao fanatitra taminy izy ka nanao hoe io no Andriamanitrao ry Israely izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta. Aroa Jehova tamin'i Mosesy, efa hitako io firenena io fa indro firenena mafy atoko izy. Koa ankehitriny avy alao hirehatra aminy fahatezerako ka ringako izy fa tonganao ho firenena lehibe ao. Halleloia. Amen. Ravana malala. Mety efa ianao io hoe resaka zanak'Israely no ombilà kely volamena io. Dia tena endrika fanompo-tsampy lehibe ravana malala sy Andriamanitra ny ravana dia fanonteny tany Exodosy 20 tany andininy 7 afaka vakiana tenin'Andriamanitra zany. Exodosy 20 andininy 7 hoe aza manin'Andriamanitra avy fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay amin'ny rano ambanin'ny tany aza mikoaka eo anatrehany ary aza manompo azy. Ravana malala. Fantatry ny devoly tsara zany didin'Andriamanitra zany fa zao ny devoly ravana dia voalazan'ny tenan'Andriamanitra fa fetsy. Menao izy dia fetsy no biby rehetra ka inona menao ny devoly ny fetsy. Dia raha vola mandinika tsara ny tenan'Andriamanitra tsy misy fain'Andriamanitra dia mora amin'ny devoly nodikodin'ny saina. Dia ny devoly rehetra tsy zavatra be tsy teknôlôjia ezabe amin'ny alalan'ny fivavahana ihany, amin'ny fivavahana ihany no hoentin'ny devoly ampanimpona sampy ny olona zanak'Israely dia nasainy nanao Andriamanitra. Mitozony hoe manaova Andriamanitra nefa fantany devoly zao fa tsisy atafo voakany sarin'Andriamanitra zany, mbola tsisy nahitan'Andriamanitra dia vao manao sary eo zany izy dia tsy maintsy lasa fanompo-tsampy le izy satria izy ny mahalala hoe manahoana ary ny paozin'Andriamanitra zany tsisy, sady rehefa anao fotsiny manao sarin'ny zavatra voasikotra Andriamanitra mihitsy nefa ny tena na dia sarin'Andriamanitra ary no ataonao na any amin'ny lanitra ambony izy na aty amin'ny lanitra ambany, inona ny endrika rehetrarehetra dia efa fanompo-tsampy dia nampalahelo fa nanompo sampy ny zanak'Israely dia nanao sarin-javatra nanao ombilà kely volamena. Ravana malala. Dia ny tena nampalahelo koa dia avy eo nalaina aby ny harena rehetrarehetra. Alay bozy arona ary ny volamena eny amin'ny vadinareo dia akambana ny zanakareo lasa rehetra dia nampalahelo fa nalainy zanak'Israely tokoa dia natao ny ombilà kely volamena. Ravana malala. Tena fanompo-tsampy ngeza be zany. Fa zao efa hainao tsara ihany ny ombilà kely volamena iny fa te hisintomako ny sainao kely fotsiny iny afa androany antsika fa tena hijery fanompo-tsampy ngeza be. Zay ny tamin'ny zanak'Israely fa amin'izao koa ravana tena misy fanompo-tsampy ngeza be zay hametseny devoly ny kristianina maro. Ny tsy kristianina moa dia voafetsin'ny devoly rahateo fa ny tena mampalahelo misy olona kristianina koa voafetsin'ny devoly. Ireo kristianina izay tsy mandinika tsara amin'ny baiboly dia voafetsin'ny devoly. Ndaony ianao hijery tenan'Andriamanitra amin'izay tsika efa tiako hidirana fa noentiko kely fotsiny iny. Andao tsika hijery tenan'Andriamanitra any amin'ny Jeremia. Jeremia 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 dia fantatra hoe inona ny fanompo-tsampy resako izay amin'ny fotoana iainantsika izao mihitsy. Jeremia 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Ty dia fampitandremana sady faminaniana mba fanompo-tsampy. Jeremia 10 andininy soromaro vakitsika na Jesosy ny matsinontsinona ny sampy ary ny fampisehoana ny voninahitry Jehova sy ny fahatezerana. Andininy voalohany. Eo ny teny izay lazainy Jehova aminareo ry taranak'Israely. Izao no lazainy Jehova. Aza mianatra ny fanaony jentilisa ary aza matahotra ireo matana eny lanitra fa ny jentilisa ny matahotra izany. Fa ny fandirina dia zava-poana fa azo no kapaina tany an'ala ireny dia asan'ny tanany mpiasa amin'ny famaky. Volafotsy sy volamena no andravahany azy ary omby sy tantanana no entiny manamafy azy mba tsy esiketsehany toy ny hazo voasana ho saron-drofia fa tsy mateny ary entina ihany izy fa tsy mba afa-mandeha. Aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa. Ravana malala. Amen. Fantatrao nga mariavana fa tena teneniny eto izao ny asy Noely. Azo fotsiny azy voasana dia manino izy ravahany amin'ny volamena sy ny volafotsy. Zany hoe manino mitovy tamin'ilay ombilà kely volamena. Nalaina ny fananan'Israely rehetra dia natao teo dia karakaraina dia natao ombilà kely namirapiratra.
de ohatran'izany koa ry havana malala io sapin de Noël io voalaza ny tenin'Andriamanitra eto mihitsy fa alainy le izy nykapahany tany an'ala ry havana malala de am'izao firifiry mo ry havana ny kristianina mankalaza krismasy de sahirany ery mikarakara le azy Noely de atao ohatrany de atao eo ampivoatrany de ravahana volamena de ravahana volafotsy de zany omby sy tantana zany raha tsy fantatrao de marito sy fantsika zany hoe ino ny fikisena anazy mba tsy etsiketsika eo voalaza ny tenin'Andriamanitra eto fa amin'inona tsy mba afa mandeha izy tsy mahatonga loza izy tsy mahatonga ninina de nefa ry havana malala sahirany ery ny olona ka zay hoa ny devoly fetsy de ara-pivavahana ihany mody nitondrany anazy de inona mody nataony hoe krismasy natera Jesosy ry havana malala Jesosy iza niteraka tamin'ny 24 décembre zany Jesosy iza niteraka 25 décembre zany afaka mijery enao amin'io baiboly io fa tsisy Jesosy teraka an'izany tsisy Andriamanitra masoandro raha mijery eo ny YouTube fa ho hitanao zany hoe iza niteraka 25 décembre fa Andriamanitra masoandro niteraka tamin'izany fa tsy Jesosy sady Jesosy ry havana tsisy hoe nakalaza ny anniversaire an'izany tsisy tao anaty baiboly de hoe nandeha eo an'izany ny mpianatra roa amby folo niaraka amin'ny Jesosy fa akalaza naterahan' Jesosy tsisy an'izany hoe ry havana malala fa nimpody sampy ny krismasy vaoka ho fantatrao manomboka androany teto ry havana de nampalahelo fa tenenin'Andriamanitra mihitsy hoe ny fanaon'ny firenena de zava-poana aza mianatra ny fanaon'ny jentilisa io ny ry havana mampalahelo fa fanaon'ny jentilisa anie zany hoe ny karakara hazo de ny karakaraina de nasiana zavajavatra reny nandravahana anazy jentilisa fa nampalahelo fa noentin'ny kristianina koa de atao any am-piangonana de atao any an-trano de fenona de any am-piasana ilay zao ry havana be de be ny azo Noely ao tsy haiko efa firy be de be ngamba efa mihoatra ny folo ngamba no am'le fiasana zay fa feno ry havana malala aza zany tena tetodika aminao mihitsy raha mbola ao aminao misy azo Noely koa am'izao esory ry havana malala fa ny zanak'Israely rehefa tonga am'izay Mosesy de nahita le omby kely volamena de tonga de le teo le Exodus toko faharoa amby telopolo de ndenin'ny faharoapolo hoe de nalainy le omby kely izay efa nataon'ny olona ka nidorany tamin'ny afo ary nitorotorony vovo zany hoe Mosesy vao tonga izy to de mipiteny le izy ry havana malala za te tena aminao hoe andao pitena ny fanipotsampy rehetra eo amin'ny fiainantsika raha mbola misy sapin de Noël aminao tena esory ry havana malala fa fanipotsampy zany ny olona ry havana rehefa ho an'Andriamanitra de matity ny olona tetso de ny zanak'Israely nalaina aby ny arena rehetra de nanaovana le omby kely volamena de ny am'izao koa alain'ny olona aby ny fananany de anaovany tsy important be amin'ny olona zany hoe tsy maintsy misy azo Noely eo amin'ny tokantrano de alaina aby ny fananana de mahavita mihitsy ry havana mindram-bola aninona anaovana azo Noely aninona andravahana ny azo Noely ty de aveo de tanteraka mihitsy le tamin'le omby kely volamena hoe de mipetraka izy de izy nisotro izy ny lalao izy de on'le omby kely volamena de mihodina teo ino moa tsy le azo Noely mihitsy de ravahana de aina guirlande de atao zay atao mamirapiratra de ohatran'izay mihitsy le omby kely volamena mihitsy de mampalahelo ry havana malala zany ny andanin'ny olona fotoana de inona moa ny aiza moa toa ny vavahana tsony fa de eo varina mikarakara azo Noely de varina mitady cadeau zay koa zao mbola tena mahafanipotsampy anazy de dadabe Noely ony de mampalahelo ny kristianina fa de mahavita mandainga amin'ny zanany mihitsy hoe tonga tao dadabe Noely tamin'ny 24 décembre ohatra de tonga hoe dadabe Noely tamin'ny ala de nitondra cadeau de ny zanakinao de lainganao fotsiny de vokisanao laingy de iza ny laingy de voly ry havana malala ny ray ny laingy de raha ny zanakao fahaninao laingy eo isataona de tonga dadabe Noely ka inona ianao zao malala fa tsisy dadabe Noely ianao ihany ny dadabe Noely ianao ihany mameko zanakanao mody ataony hoe dadabe Noely tonga mandainga ianao ry havana malala zany mbola mahafanipotsampy krismasy de tena hoe raha mbola tsy nahalala ianao taloha de tsy nampanino fa androany ianao fantatro am'izay sokafy ry havana malala amin'ny masom-panahinao fa za manaiky fetsifetseny devoly tsony ianao io manana ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao fa io baiboly dinio ny baiboly dinio ny tenin'Andriamanitra fa efa voalazany hoe aza manao sarany zavatra sikotra anareo na zay mety endrika zavatra ny ambony na ny ambany ninona esory zendrika rehetrarehetra de esory ry havana malala za koa zao mbola mitodika am'le manompo sambo koa zao le mivavaka amin'ny mahireny raha misy mivavaka amin'ny mare de davasina koa reo fa sariny zavatra voasikotra reny ahoana izy ny tenin'Andriamanitra tsy mahavita mihetsika izy tsy mahatonga loza izy tsy mahay manisy soa izy raha mivavaka amin'ny mare zany tsisy valosoa azonao zany Andriamanitra ivavahana
ry havana malala. Za zany tena mitodika aminareo mihitsy mbola mety manompo sampy am'izao na mbola reny famadihana reny koa vanim-potsampy koa ry havana malala reny a mandany vola mihitsy ny olona am'ireny alaina aby hoany reny teto ny zanak'izany alaina aby ny volamena natao tao anatiny zay zao ry havana jereko fahavelona anao a fa ny anay zao ny adidy tamin'ny tambola nanao famadihana zany roa tapitrisy fa tena sahirana mihitsy mamanay mitady an'izany a fa palahelo mampalahelo zany mody fetsifetseny devoly ohatran'izao de mangitso ny razana de ohatran'izao de iny tokotra de lasa ny olona de manao zay farahery de mindram-bola mihitsy oa anaovan'iny anefana ny didy amin'ny famadihana ry havana malala mampalahelo lasa ny sakafo atokantrano lasa kazary tsisy vola-tsony fa manina lany amin'ny famadihana de za tetena aminao andao tena iova andao pitehana ohatrany nataony Mosesy mipitehany ny anazy ny dorony ny omby kely volamena dorony koa zay sapa eo aminao na sary vongana amin'ny marina inona ry havana malala endrika fanim-potsampy na resaka famadihana sy ny karazany reny tapao amin'izay a mandany vola fotsiny reny ry havana malala teto de nalaina aby hoany zay fananany zanak'Israely natao inona natotona tao amin'ny omby lahy kely volamena de alainy olona koa fananany natotona amin'ny famadihana alainy olona fananany natotona ry amin'ny fanaovana krismasy sy ny karazany anaovana fanomezana hety seroa sahirany ery ry havana malala tonga havasaina am'izay anao tena zasany tena tiako mihitsy raha tena hisokatra amin'ny masom-panahinao a de tsy hanompo samby tsony fa tena hoe hivavaka amin'ny Andriamanitra velona ry havana Andriamanitra mita halleloia de vonahitrany a n'Andriamanitra rery any mino a fa voarainao zany toriteny zany de aza manao samby tsony halleloia aza manaiky fihetsehany devoly tsony ry havana fa ianao io zanak'Andriamanitra ianao io misy fanan'Andriamanitra mitoetra aminao a halleloia amen. Alleluia tonga de mifaranany tena matotra tsara mihitsy a amen. Sotra raha latoja sotra satria ahoana moa tsika tsy resaka zavatra ohatr' zany satria fotoanany zao ary zavatra io a de rehefa mitory anazy taloha somary miafiafy satria betsaka ny tezitra betsaka ny tsy faly fa zao ny fantatritsika de zao Jesosy efa akaiky a averina foana zay ary mijery vaovao tsika androany a de fantatritsika fa nisy an'ilay mpitondra fivavahana ngeza be ho apetraka ho mpitondra fivavahan'ny firenena manontolo a izao tontolo zao a de niteny fa izy de ho atao an'ilay vaksiny a ary efa atao an'ilay vaksiny izy a de izao tontolo zao mila manaika an'io vaksiny io ary de mila tonga saina isika fa fotoana zao fametrahana ilay marika de ianao a raha isoaingana ny tombo-kase ny tombo-kase apetraky ny anjely ry havana malala de izy rehefa mety fahamarinana fantatrao a de torio rehefa mety fahamarinana renao de raisy rehefa tena fantatra hoe avy amin'Andriamanitra zao teny zao a ao amin'ny baiboly zao teny zao a fa fotoana zao famoahana ny fahamarinana ary tsika nge zao nge tapitra zao ny ora-pitso sy rapaka-pitso io a de tsy resaka an'izany tsony tsika fa zao mbola firesahana an'izany ary betsaka ny olona miresaka an'izany am'le manao de tsy de mahita olona firy tsika miresaka an'le mba mitarika ny olona hoe aza manao satria ho azavainanao hoe tao araka nazavain'ny ralatody zany fa tsara fantatritsika aloha zay rehetrarehetra zao koa nanao krismasy taloha ary zany alaherinay taloha hoe krismasy tokoa ka tsy nahavidy sapaina ka tsy nahavidy akanjo vaovao ka tsy nahazo loaka am'le tena biby maloto be daholo taloha tena malahelo zareo n'androany tena te hiantso anao a androany a mangataka aminao aharitra amin'ny farany mety io zany hoe tezitra be mihitsy am'izany krismasy kitikitihana zany sapain'izany zany ny angatahako aminao de zao afaka tsy mijery ty fandarana ty tsony anao manomboka androany fa jereo hatramin'ny farany aloha sao tsy hahenao an'ty fandarana tsy hahenao an'izao fampianarana zao tsony ianao ny antony mahatonga amin'ny tena zany de zao iza moa milaza amitsika ry avana mbola isy amin'ny heritolotrotsika mbola eto misy afaka ray ve eto manome toky tena manome toky hoe amin'ny heritolotra zao tsika rehetra mbola eto ohatra fa raha ny zavatra mitranga miazakazaka ry havana ny fihetsiketsehana maneran-tany ao amin'ny fanjakan'ny Losifera ao de miazakazaka ny fametrahana n'ilay fanjakana tokana ilay vola tokana voandroany zao tsika mahita zao aty amintsika zao
miantsena ianao de efa manino inona zavatra mitranga manomboka tsy mandray vola taratasy tsony ny mpivarotra zao manomboka zavatra efa elektrônika daholo am'izay ny miasa ary io de resaka fantatsika ny zavatra miasa rehefa resaka ohatr'izany de alleloia ay tsy te tanambavy anitra inona ilaila ohatrany tsy hitako efa teo ianao maly fa tahiny tompo ianao raha tsy salamalama ianao ivavaka ho anao zay rehefa avy eo alleloia efa manomboka mipetraka efa manomboka ary zay foana ny any teneko hoe tsika aza variana ampiofan'ny olona eo amin'ny sapin io ianao de tsy mahita ny zavatra mihetsika manodidina fa betsika ny zavatra mihetsika manodidina ary fotoana tokony hisokafany masotsika zao ka za manokana tsara fantatsika fa ny toriteny eto tsy zay no miteny amin'ny ankizy hoe zao torina ary androany anjaran-dralatojo ny tena marina mbola tsy tokony anjaran-dralatojo androany fa nisy olona ray eo alohany de rehefa tsy afaka nanao moa iny olona iny de zay aoriana manao ka anjaran-dralatojo androany ary iny toriteny iny fa nalefany tamin'ny herinandro fa androany ny alefa mahavariana le fandarana an'le izy raha ny tena marina androany tokony mbola olona ray aloha de mbola tokony rapitso zany ralatojo manao nefa raha taditsika tamin'ny herinandro efa nisy ny dekala kely koa anankiray de androany zany anjarany ralatojo tsy tsika nandahatra an'izany fa zay le zava-nisy de io ny teo ary zay ny toriny nivavaka izy alohan'ny toriteny fa tsy hoe aza entinao hoe amin'ny hafanampony izy de hoe sainy no mitondra an'izany fa nivavaka izy ary androany zany tena teteny aminao misy défi zay apetrakintsika am'ty faraparan'ty fandarana ty ary zay défi zay mihitsy ny tiako tena tsofoko rano mihitsy ianao hoe zany hoe tezitra be mihitsy zany hoe tsy manao krismasy tsika eto de tsy jery am'ty fandarana ty tsony ianao fa ny angatahako aminao fotsiny mba maretaka ianao hatramin'ny farany fanentanana ty fandarana ty zay fotsiny angatahako anao misy défi anankiray mantsy apetrakintsika androany défi apetrako aminao ampitiavana alleloia de zay de hoe marety anao hatramin'ny farany amaky aloha tsika ny tenin'andriamanitra momba ombola kely volamena ninova zanak'Israely ombola kely volamena iankofa sy ny fahatezeran'andriamanitra noho izany ary vitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola ridina avy tany tendrombohitra any Mosesy de miangona eo amin'ny arao izy ka hoe mitsangana ka anaovan'Andriamanitra zay mitarika antsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika hiakatra avy tany amin'ny tany Egipta de tsy fantatra izay nanjo azy zao ny anatin'ny sain'ny olona ravana malala tsy maintsy misy zavatra hitokisana tamin'ny voalohany Mosesy ny teo de Mosesy no nitokina zay tenen'ny Mosesy de atao zay alehan'ny Mosesy de ale de Mosesy mitondra fifaliana Mosesy mitondra fananarana Mosesy mitondra loharano kapohana ny alina de tonga ny loharano Mosesy mitondra ny laimana any alala Mosesy ny tenenan'Andriamanitra sy ampiasan'Andriamanitra de mitondra an'ireny zavatra rehetrarehetra ka zao raha ohatra zany tsy eo ntsony Mosesy de zao tsy nianatra natoky an'Andriamanitra reto zanak'Israely reto fa nianatra nitoky tamin'ny Mosesy fa i Mosesy nitoky tamin'Andriamanitra de reto zanak'Israely reto tsy Andriamanitra natahorany fa i Mosesy maninona tonga natenao an'izany raha teo Mosesy tsy sananao ombola kely volamena reo fa Mosesy tsy teo de adinony fa Andriamanitra mahita azy aty amin'ny andiny fafito ange de zao Andriamanitra efa nahita andiny fafito roa Andriamanitra ta Mosesy mandehana midiny ianao fa efa nanao ratsy ny olonao zay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta nanahaka ny viliara tamin'ny lalana izay naseiko nalehany izy ka efa manao ombola kely anidiny izy ho azy ary efa nikohakeo anatrehany sy namono zavatra tao fanatitra tamin'izy ka nanao hoe io ny Andriamanitra ao Israely zay nitondranao avy tany niakatra tany amin'ny tany Egipta Mosesy ary mbola mivavaka Andriamanitra efa mahita ny zanak'Israely saingy ny zanak'Israely tsy natahotra an'Andriamanitra fa natahotra ny Mosesy firy ny olona rehefa hiditra ao am-piangonana manoloana ny dekona ny loholona ny pastera sy ny sisa de manao akanjo mahafinaritra be mihitsy zaroko foana le anabavy zay isy zavatra atao amin'le fiangonana za moa andrajara atao tamin'izay de za koa na de naka zavatra tanaty tomobila sa natoro tanaty tomobila moa zanako tsy sadidiko tamin'izay anatin'le fety zany iny le anabavy manara-drindrina manaraka rindrin'le fiangonana mbola manao pataloha finjifinjy be mihitsy avy ny asa de manaraka ny sisin'le fiangonana ohatran'le mpanao ratsy reny zany sanatria manaraka n'le izy mety saingy anatin'le tomobilin'le olona de voaka avy tao ny solakanjo efa ny sola le akanjo anaovana hiditra ao am-piangonana inona moa zany ny zavatra mitranga
tsy Andriamanitra natorany olona iny. Fantany ihany fa tsy tokony hanao an'iny akanjo iny miditra ao am-piangonana. Ka tsy Andriamanitra nataorany fa ny olona ao am-piangonana. Tak'izany ny zanak'Israely teto, tsy Andriamanitra nataorany. Fa raha Andriamanitra nataorany izay fantany fa mijery azy andro aman'alina, dia tsy nanombola koely volamena izy satria fantany fa tsy tian'Andriamanitra io. Fa rehefa tsy teo Mosesy baranahany ingeravana rehefa atao io na dia vita ary le ombola kely volamena, fijangajangana sy fisotroana ingeny nataon'ireo teo fa tsy zavatra raha tena raisiny hoe tena Andriamanitra io to dia ndraisiny hoe Andriamanitra ny fijangajangana io, Andriamanitra ny falotoana, Andriamanitra ny fahotana. Satria rehefa teo ireo dia ny fandombera, nanao nandindio ny vehivavy, misotro mamy ny olona satria nahazo Andriamanitra iza. Ombola kely volamena dia mijereo ianao amin'ny rapitso alina. Dia jereva ny andalana eny, fa feno mamy matory eny. Any anaty bara sy boîte de nuit zany. Ary ny olona andeha ao any am-piangonana anao sasakala rapitso ary misy divay miandry ao an-tranony ao. Ny sasany. Engany tsy isy zany. Fa mbola hiteny anao hatrany amin'ny farany mareta hoe anao hatramin'ny farany dia zao ny zavatra mitranga. Lasy Mosesy. Ny zava-dehibe amin'ny zanak'Israely, misy olona eo hitokiny. Misy zavatra eo hitokiny, zavatra hita maso. Hitondra fitahiana, hitondra fahasoavana, hitondra valimbavaka. Zany Andriamanitra tsy hita zany, tsy rarahan'ny olona zany. Ary tsy atahoran'ny olona zany. Ny mason'ny Mosesy atahoran'ny olona no mason'Andriamanitra. Nefa ny mason'Andriamanitra nahita teto ka niteny tamin'ny Mosesy hoe midina ianao fa manao ratsy ny olona. I Adama ry avana rehefa niafina, ny hery an'Andriamanitra, dia nanontanian'Andriamanitra hoe ry Adama aiza ianao? Tsy hoe Andriamanitra tsy mahita i Adama, fa namidina anatin'ny lavabato farany lalina ary mbola voaisan'Andriamanitra ny volon'ny Adama. Mbola fantatr'Andriamanitra ny isan'ny fitepony fony Adama. Tsy possible zany Andriamanitra hitany zany hoe aiza ianao? Tsy hitako ianao fa aiza? Sanatria hitan'Andriamanitra. Fa zavatra tian'Andriamanitra tao amin'iny dia zao ny ahatongava Mosesy eo i Adama eo amin'ny hatrehany. Tonga dia isy hoe eloka ibaboana moderary ny ravana manana hoe misy Andriamanitra tena diso ahako. Fa tsy mihery, tsy mitsoaka. Ka teto Andriamanitra dia zao Andriamanitra nahita. Fa ny zanak'Israely tsy nirarahan'Andriamanitra. Ny zanak'Israely dia zao fotsiny, iza fotsiny leo zavatra ho hita ahafahantsika mametraka amin'ny tompontsika, ao amin'itsika nitady fifaliana, ao amin'itsika nitady fahasoavana. Dia nosoloany elaela Mosesy dia natahotra ny zanak'Israely. Tena raha zao kosa mitory Arona tsisy hitarika intsony tonga dia manaovy ianao tsy mba hoe andao hivavaka tsika ho amin'ny Mosesy, mba hiverina Mosesy, naninona re Mosesy fa nisoloy ihany. Fatra-panolo fa Andriamanitra ny zanak'Israely. Tsy mitoky amin'ilay Andriamanitra tokana sady marina. Ilaina nafaka azy ireo. Ary tsika rehetrarehetra eo ohatr' izany taloha, ary misy aminareo be dia be mbola ohatr' izany amin'izao. Mitoky amina Andriamanitra hita maso, dia mametraka ny toky amin'iny Andriamanitra hita maso iny. Dia natao sary ombola kely volamena, araka ny teny Ralatojo. Hoy Arona tamin'ny romboty ny kavim-bolamena izay ny amin'ny sofiny vadinareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanak'ivavy tamin'izany mbola nanao kavina sy firavaka ny zanak'Israely. Anerenana izy tsy manao an'izany intsony. Dia eto ty amiko, ny olona rehetra dia nandrovitra ny kavim-bolamena ho an'ny sofiny ka nitondra azy nakeo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona ka namboatra azy tamin'ny fandraka nanao hoe ny ombola kely ridiny dia niteny tamin'ny olona hoe io ny Andriamanitra olo Israely izay nitondra niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Voalohany indrindra, Andriamanitra mandrovitra paosy. Andriamanitra mampahantra ny eny kely eny aminao no esolona namboarana anazy. Fa ny Andriamanitra toriko eto aminao, ianao rehefa tsy misy nintsony no vatsiny avy any an-danitra ianao, dia omeny izay bangy amin'ny fiainanao. Inona ry avana zany Andriamanitra mbola amboariko amin'ny zavatra avy ety amiko? Inona ny anompoko Andriamanitra ohatr' izany? Za zao zavatra avy ety amiko, hery sy tanjako nanamboarana azy. Raha tsy zazana izy tsy Andriamanitra. Indray mahavariana ihany ny fisainana zanak'Israely. Na ianao ary afaka irere, io mbola kely volamena hoe mbola taty amiko ary nanaovana an'io. Iven'ny tompoko
fa tsy zany. Ny zanak'Israely de zao fotsiny, mila zavatra hita maso isika, mila zavatra mahafaly isika. Tsy hain'ny olona ny faly am'izany Andriamanitra tsy hita maso zany ry havana. Mila zavatra mivaingana ny olona, mila zavatra tsapaitanana ny olona. De Mosesy niaraka amin'ny olona, rehefa eo Mosesy milamina ny fiainana, monomonina manao an'izao, mbola Mosesy kely no mifona ho an'ny zareo e. Tsy hain'ny zanak'Israely zany bebaka zany e. Mosesy nge no nifona ho an'ny zanak'Israely. Nona monomonina eo amin'ny Mosesy de Mosesy mangataka amin'Androany de midina ny mana. Mangateta de monomonina de Mosesy mangata de midina kapohana ny vatolampy de voaka ny rano. De zatra n'izany ny zanak'Israely. De zatra niankina amina zavatra hita maso, amina olona hita maso, amin'ny olona miteny mivantana, amina olona azo tsapain-tanana. De any no mitady fifaliana. Any ka zao rehefa lasa Mosesy tsy mety tsony hoe mifaly am'izao. Tsy maintsy tsy mitady zavatra mivaingana. De anao vombola kely, atao volamena, atao mamirapiratra mihitsy a. Nitady fifaliana ny amina zavatra mivaingana. Mariavana malala. Ijery am'le sapaintsika. Sapin a. De io mihitsy aloha milaza sapin a. Raha ohatra tsy resy lahatra nareo de mandefasa versy hafa mamono an'io fa io ny sapin io. Jeremia 10 vao ainga antsika resaka an'io, vao maly any tenanareo an'io. Eno izy lazain'ny Jehova aminareo ry taranak'Israely. Jeremia 10:1. Izao no lazain'i Jehova aza mianatra amin'ny fanaony jentilisa. Aza mianatra. Zany hoe ity zavatra teneniny ity zany. De fanao ny jentilisa. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Io zavatra ho tantaraina amintsika hatrany amin'ny 5 io zany de zavatra fanao ny jentilisa. Zao le zavatra fanao ny jentilisa. Aza mianatra amin'ny fanao ny jentilisa raha matahotra ny famantarana eny amin'ny lanitra fa ny jentilisa matahotra an'izany. Fa ny fanao ny firenena de zava-poana. Azonao kapaina tany an'ala reny. Asa tanana mpiasa amin'ny famaky, volafotsy sy volamena ny andravahana azy. Ary omby sy tantanana no entina mafiasa. Leny le bolina kely le fanteneniko anao le haingon'le sapin de tazomy tsy maintsy tazomy iny tsy afaka mijoro iny e. Fa tany an'ala reny no notapahana. Mbola ianao no miantoka fantsika, mbola ianao no miantoka tady a. Mbola ianao no manaingo azy fa tsy mahavita mampitafy voninahitra ny tenany akory a. Ho teneniko anao mantsy rehefa hoe fa manino zange mizatra teneniko anao hoe de ozy ianao hoe ay fantatra raha radio any zany, leminareo tsara. De zao toy ny azo voasana ho saron-dovia izy fa tsy mahateny. Aretina ihany izy fa tsy afa mandeha. Aza matahotra azy fa tsy manana tonga loza izy sady tsy mahay manisy soa. Tsy mahay manisy soa. Ary tsy mahay mahatonga loza koa. Za zany zao tsy hanao anazy, za tsy matahotra azy. Tsy hahatonga loza. Fa ny fanomponao azy, izy le tsy mahay manisy soa iny, fa vao tonga an'Andriamanitra hitodika aminao ka anontany anao hoe inona ity ataonao ity. De tsy fantatro. Inona no avalinao an'Andriamanitra am'izay. Zao ravana malala, ny sapin de zao. Ny sapin mahatonga ny sapin ataon'olona any am-piangonana, ampifandraisan'ny olona amin'ny fivavahany de zao. Ny sapin tamin'izany fotoana zany de entina hanehoana ny herin'ny zavaboary. Manoloana ny atsika mamirifiriny ny lanezy zany. Matetika rehefa lanezy rehefa mamboly zavatra zao tsika de ohatra hoe voatabia tsy fantatro avy de inona ny atao? Saromana. Rehefa mandeha amin'ny lalana ohatra hoe lalana any ambanivohitra reny nareo de mahita ohatra ny tendrombohitra kely mihitsy. De indraindray ovy reny na indraindray nave na indraindray zavatra be deabe le maniry reny de efa tangosana izy a de atao eny avangongo eo amoron-dalana eo. Misy mino fa nandeha teny ambanivohitra de mahita an'ireny. De rehefa ririnina ohatra zao de saromana labasy be mihitsy izy reny. Fa raha voatratra ny lanezy reny a de simba. De potika to de maty amiko. Ny lanezy zany, ny ranomanitra zany de mamotika zavatra be deabe, mamotika voly. De tsy tantiny voly. Ny sapin taka ny ahatra ihany, mahazaka ranomandry. Anisan'ny hazo. Zay nge ny hazo any aminareo anga efa nitsana daholo ny ravikazo a. Tsy misy hazo misy raviny zany tsony zao. Fa ny sapin misy. Ary ny sapin de ny defie ny atsika ary nentin'ny olona anaporofona fahavelomana na de ao anatin'ny atsika
tsika miry fiaza zay ny endriky ny sapin de nafangaron'ny olona amin'ny hoe ny fandresentsika ny fahafatesana fa zao revana tsy mila sapaintsika raha naprofo ny herin'ny zavaboary manoloana ny zavatra mangatsika ny atsika mamiry firy fa Jesosy naresin'ny fasana tsy mila représenteko amina sapin Jesosy. Azonao ve zavatra tiako teneny Jesosy ngery havana tsangana avy tao ampasana ange Jesosy tamin'ny andro fahatelo. Tanao le matetika ny anareo ny sapin anareo neny koatra zany taloha Afrika any zay tsy hoe voateraka de tsy nanao sapin ny tompoko fa nanao izahay 15 taona androany rapitso zany no krismasy fa 15 tsy nakalazainy amin'ny vady intsony 15 taky ny ahona ny alahelo taloha zay teneniko anao zay rehefa avy eo ho teneniko anao zay zavatra rehefa eo fa le mo anazaveko anao iny reny dikan'le kitany ery amin'ny tapony ery de iny hoe kitany Betlehema lay hitany magy de iny atao eo ambony eo de zao zany Jesosy zany représente ny olona amin'ny sapin hoe na ao anatin'ny atsika mamirifiry mbola mijoro tsara ihany zany entina ilazana hoe ao anatina fahafatesana misy fiainana sao de tsy fantatrao zany rehetrarehetra zany mba fantaro ny zavatra ataonao manomboka zao andro farany zao izany namorona ny zany rehetrarehetra zany fa maninona isika no manaraka fotsiny ny zavatra rehetrarehetra zay ataon'ny olona tany aloha tany. Andriamanitra ngery avana mandrisy atsika andalina ny tenin'Andriamanitra hianatra ny tenin'Andriamanitra zay zany momba ny sapin de zao ty zavatra ty tena remarque anareo ty rehefa manao an'iny sapin iny tsika taloha de falifaly mitsinjatsinjaka mihitsy de mahita an'iny pipika mahita an'iny manjelanjelatra angona tsara taky ny ahoana ny fahoriana taloha tsy misy sapin zany ao an-trano zao mifantany olona nga misy maty eto aminareo fa manino to tsisy sapin hitanao any no atsapahan'ny olona fa misy fifaliana anaty trano rehefa desambra misy sapin misy an'le mitselatselatra mitady fifaliana any amin'ny sapin tsika no mitady fifaliana iny ny endrika ohatrany hoe faly ianao satria misy an'iny fa maninona ary zay faly foana zay mandritry ny taona satria ny fifaliana tsy tedavina anaty tobolakely volamena tsy tedavina anaty sapin tsy tedavina an'aizana izy fa hitanay ao amin'Andriamanitra zay tsy hitany masonay fa velona ao am-ponay. Halleloia. De tsisy hafa tamin'ny ohatrany tamin'ny zanak'Israely le ombola kely volamena nge naingona izy teo hoe velona ombola kely volamena tsika ombola kely volamena ary io ny Andriamanitra raha hitanareo zany de raha hitanareo zany de nanao alitara teo anoloana izy ka niantso iarona nanao hoe ny firavoravoana ho an'i Jehovah rapitso de ny fomalaina koa ny olona ka nanatitra fanatitrodorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka inona sisotry ny olona de nitsangana ilalao zany ny fankalazan'ny olona iodikodina teo de natakalon'olona an'io Andriamanitra io hita maso io mitondra fifaliana ozy nareo hoe torotoro fo be mihitsy ny ahako satria tena akaiky le 24 akaiky le 25 de za mba mangataka anao androany ndao tsika hiverina andinika kely tena mino ve nareo fa tena Jesosy teraka ny mahatorotoro fo anareo ary naninona tsy torotoro fo nareo tamin'ny herin'ny androany naninona tsy torotoro fo nareo tamin'ny septambra fa naninona tsy torotoro fotsika tamin'ny avril tamin'ny mai tamin'ny rehetrarehetra fa maninona tsika torotoro fo satria maninona satria fa napetraka tao anatsika fa ho teraka Jesosy raha afaka pitso de nareo tena mino fa Jesosy teraka ny atorotoro fo anareo de mahavarina ana miandry zavatra hita maso nareo de torotoro fo de ahitan'le sapin nareo zay taloha teneniko anao averiko any aloha teny lalatojo teo tao am-baiboly Jesosy tsy mbola niteny mihitsiny tsy nasiny Jesosy iny amo zany importance be zany hoe zao
de isa-taona mba akala zao mono naterahako hoe akala zao fa tena de zao ny ataonareo de zao ny ataonareo manaovinareo an'izao manaovinareo sapin mandala makazo any an-tsanareo de angoy petera tena angoy am'izay fomba fanaingona azy de manaova sakafo be nareo de raha mahita an'izay nareo amin'ny baiboly tena omeo fa raha tsy nahita an'izay nareo amin'ny baiboly de tsy Andriamanitra no niteny antsika manaova an'izay tsy Andriamanitra fa izy ary de ataovy am'izay ny recherche nareo taizany ny angan'ny teny atao hoe krismasy isaky ny mivadi-bolana ny olona tam'izany fotoana zany de makalaza ny fivadiam-bolana de maka hazo anankiray ho akalazaina am'izany ny volana desambra de fetin'ny masoandro satria miposaka miandry an'io masoandro miposaka ny olona ana fiposahan'ny masoandro amin'io manodidididina entre ny 15 décembre hatramin'ny 30 décembre no fiposahan'ny masoandro tam'izany ary matetika de matetika eo amin'ny 24 25 eo 26 no miposaka ny masoandro de nalainy zareo ny hazo anankiray entina ho akalazaina anamariana ny fiposahan'ny masoandro de jerevo amin'ny internet fa hazo ny fiposahan'ny masoandro ny sapin masoandro izy ary fa Andriamanitra ka niteny tamitsika hivavaka amin'ny volana sy ny masoandro sy ny hitana mba jereo fa tsy niteny an'izany Andriamanitra ary efa tsy niteny an'izany Andriamanitra de tsy ataotsika izany hoy izany hoe zay ianao de manova ianao ataovy zao ny zavatra mba efa tsy nanao krismasy tsony zay de niverina nandinika averiko aminao any nenay ny fonay afaka atolotra zay zao androany nandeha nisy toerana lavidavitra nandeha nanay menakavy kely de nandarana eny zay mivady tsy neritreritra mihitsy hoe Jesosy teraka satria araka ny teniko taminao ny faterahan'i Jesosy zany zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olona ray Jesosy velona tsy teraka ao anatinao lasa olom-baovao ianao ny fotoana nandraisanao an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao samy manana ny datiny io ary ny misy mitentsika komanina tsy nakalazain'ireo tenako anao fa zahay efa 4 mai zany tsaroko mihitsy indrindra raha mitotonandro sabaty zany 4 mai zany riavana malala tena teneniko anao raha ohatra ary zany 4 mai zany mitotonandro sabata ozy ianao mitotonandro sabaty zany ozy ianao fa vao me mamy amiko mihitsy ny mitadidy sy ny mahatsiaro an'izany hoe 4 mai zany andro nanaovana batisana zany tsara mifatatrao zany za tsy makalaza ny Jesosy teraka tena makalaza ako ary rehefa tadidinareo misy fotoana efa misy rehefa 4 mai iny de manana fahatsiarovana kefona de mandefa kefona hoe zao taonandroany zay mivady mba natao batisy iny kely fahatsiarovana ary tena sady ataonay sakafo tsara be no tena torotoro fo zay mahatsiaro Jesosy ty za de nivonjenao Jesosy de zao ry havana ty zavatra mba tadidiko za rehefa tamin'ny mbolana krismasy zay de zao ty ary ny zavatra mahatorotoro fo koa matetika rehefa eo am'le krismasy eo de zao misy zavatra mitrango eo amin'ny fiainana ohatra zao foana ny teny tsy ho adiniko mandrasety ty krismasy 2000 ohatra hoe ty krismasy 2003 ty ohatra nisy zavatra nilalovako zay ratsiratsy nisy zavatra nampireny mety nisy fotoana tsisy vola mihitsy ary matetika tsisy vola io matetika io tsisy vola io tsisy vola na firy ny olona mitomany ry havana hitinao lila hoe noeliny kamboty tsy le sakafo ratsy nohanina ny zava-dehibe nampalelo fa le hoe noely nefany ratsy sakafo fa raha tsy noely iny fa andro tsotra de tsy nampalahelo ny noely nary zareo ao anaty ry havana malala tsy Jesosy teraka ny natoritory fony olona fa le zavatra lovany ary de ohatra n'io andro tamin'ny andro ny ombola kely volamena mihitsy ny teny aminao ndray ny nanaraka andro anankiray fa vajereo nge ny dépense-ny olona rehefa krismasy olona anankiray tsy mionona mihitsy ny saina raha tsy mahazo lobaka ranga complet hatramin'ny fekipo hatramin'ny bakiraro hatramin'ny kiraro ohatrany tsy mionona zany ianao andeha hivavaka rehefa 25 décembre raha tsy vaovao rehetrarehetra reo budget an'olona ray am'izao fahantrano zao fa tena teneniko anao
fa mitomany ny olona tsy mahazo akanjo vaovao zany. Mitomany ny olona raha hoe ny lokany ao an-trano. Nene zao rehefa hoe totokena sy anan-drano, halleloia. Raha mampina totokena sy anan-drano. Tomany olona mihina totokena sy anan-drano zany raha amin'io. Fa maninona ary? Ka eto ty ny kavinareo dia eto ty ny firavakareo anaovana. Fa naninona ianao tsy nalahelo tamin'ny herinandro ninona sosety. Fa raha amin'io ny tafatotona sosety no anao fahoriana ho anao mihitsy ary ino mahatonga anao toritory. Ino le mahatonga anao tritratritra mihitsy tsy adinoko mandrakizay ty fotoana. Zany hoe tsy manao tsisy fotoana hividanana sapin, tsisy fotoana tadidiko. Ny krismasy nataony faraparany tao anaty ady izay mivady tamin'izao. Tao anaty olana. Fa mbola nanao ihany aloha. Rehefa nanao dia nanao izay mety mihitsy nitady hatraiza anaovana krismasy. Riavana. Teteny aminao androany. Fa ny olona mitady an'io andro anankiray tedavana fifaliana. Nefa io zavatra io tsy Andriamanitra ny namorona an'io. Riavana. Za androany fitiavako anao. Fitiavako, tena fitiavako, tena fitiavako, tena fitiavako anao. Aza any amin'ireny ianao mitady fifaliana. Misy Andriamanitra tsy hitany masonao, velona ao anatin'ny fonao. Teraka ao am-ponao Jesosy. Mahavariana Andriamanitra riavana. Isika ny zanak'Israely vao tsy teo Mosesy dia nitady. Andriamanitra nanao omby lahy kely volamena. Nalelo Andriamanitra ary nitondra fandringanana. Nanalelo azy nefa Andriamanitra dia izao fa vao mahafaly omeko anao. Andriamanitra tsy nanao olona kely volamena solonao. Raiso inge riavana hoe tezitra Andriamanitra. Rehetra zany nanao omby lahy kely volamena. Inona ny tianao? Naringana nokapohan'Andriamanitra ve? Noho ny zavatra tsy nentina tao sa avelan'Andriamanitra any dia soloany olona. Andriamanitra kely manangana olona kely volamena koa raha ilaitsika zany. Ianao nanangana omby lahy kely volamena ho ataonao Andriamanitra. Andriamanitra afaka manangana olona kely volamena fa tsara ho fantatrao zany. Fa Andriamanitra tsy nila an'izany. Andriamanitra ianao ihany no tiany. Andriamanitra ianao hafahafa kely io. Itsika ohatry ny hafahafa kely ity. Malotom-pahotana. Sasatry ny mivadika. Tsy mendrika ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Fa tsy ny soloany zasy ianao. Androany ty hiteny aminao. Fanompo-tsampy. Hoy izany hoe, nareo zany mamorona zavatra, zay tsy mamorona. Tsy nalala zay ny taloha tena marina. Fa raha fantatra hatramin'ny voalohany, efa 20 taona, 30 taona lasa izay nitory an'izany riavana. Fa zay koa tsy nafantatra zay taloha. Fa zao zay mahafantatra. Ary za vao maliny tamarina resaka taman'olona anankiray. Olona tsy ampoziko mihitsy. Dia zao ny zavatra mba niteneniny hoe taitra be mihitsy fa io olona io riavana. Tena tsy nampoziko. Efa tsy manao krismasy intsony izy efa mitandrina sabaty izy. Olona tsy ampozitsika izany olona izany. Mihaino ny fandaharantsika eto izany olona izany. Za ho nirabana azy anke tena tohana ny foko. Tohana ny foko. Zao riavana any ambadibadika any. Hoy izany hoe ny olona rehetra mbola manao an'izany ralarado aho. Eny riavana. 15 taona lasa ohatr'izao koa raha anisanao fandarana ohatr'izao anisan'ny nametsy teniteny foana ty olona ty fa krismasy zany tena ara-baiboly. Saingy zao riavana. Ampitiavana ny tenenako anao fa tsy ara-baiboly ny krismasy. Hoy izany ny fiangonana lehibe rehetra manao, ny olona rehetra manao eny. Fa za mbola miteny anao androany fa tsika tsy manao an'izany intsony. Ty misy défi anankiray tiako apetraka aminao. Nisy fotoana nitoriny aminareo efa elaela hoe tsy fihinana ny zava-padina. Tsy fihinana ny kisoa Levitikosy 1:12 vakinao manontolo. Dia ireo avy misy aminareo nantany ino le zavatra aby le zavatra tsy fihinana dia vakinao ny Levitikosy 1:12 daholo. Fa zany anao afaka maka ny lista ny zavatra tsy azo hohanina. Dia rehefa mandinika moa zany dia jereo fa ireo daholo ny hohanina rehefa krismasy. Mahavariana. Ary raha ohatra koa ianao mandinika androany zany hoe sarotra aminareo mety ahita an'izay zavatra izay. Za mantsy manana source iray izay mba fitadiavako vaovao. Misy zavatra mitranga ao États-Unis ao. Fa za moa fotoana tsy hitenenako intsony momba an'izany zao. Fa za hitenenao androany.
ty misy defia anankiray zao ny defia napetrakantsika tamin'iny hoe nareo nareo rehetrarehetra mbola taizana retin'ireo le taizana retina ohatra anahy taloha za taloha marary fo be za de mihetsika matetika be foana ny palpitation ako ary rehefa mihetsika io de tsy mahavita nininona tsy azoko ny haiko tsy fanafody tsy nitsindrona tsy naninona fa tsy ninona zava-padina ntsony tsy ninona kisoa sy crevette sy ny tout et tout le viticousiance zao hitanao zao ranabavy soameva manao présence kely ranabavy soameva fa tsy menatra izy nitsoro vavolombelona ranabavy soameva io de zao isaky ny fivolana manao ranabavy mila mampiditra rà tsy ampy rà de marary foana vao mangatsika de marary vao mafana de marary vao vizana de marary ao ave ranabavy soameva azafady de ampidirana rà foana de na ny zanany koa fa vao niaraka teto sika de nafantatra ny amin'ny biby maloto de tonga de tsy ninana biby maloto itsony de tonga de miala tsiny aminao ary fanafody tsy ampidirana rà isa telo volana ntsony ranabavy soameva ao izy vavolombelona izy vavolombelona iny ranabavy soameva hitanao iny ary tsy izy rery de defina ataoko tamitsika ny anareo tam'izany ny anareo rehetra hoa zay mahisy aretina amitaiza isaky ny 3 mois izy anabavy soameva de finy napetrakatsika teto hoe zao tsy mila délivrance ianao tsy mila nininina ianao zao fotsiny ianao misy aretina amitaiza io tension e diabete tsy fantatro avy atsaro ngeny zava-padina aza mihinana kisoa sy ny zava-padina kisoa ny tena malaza mantsy fa be de be izy ao aza mihinana zava-padina ntsony ianao menelista complet ianao raha mbola tsy fantatrao zany tsy ny délivreko za tsy ny délivré nanabavy soameva ny am'izay zavatra zay io izy tsy asiana raha ntsony izy telo volana tsy misy tsony zany tsy ampy raha zany tsisy firy ny olona riavana ary de finy apetrako taminareo zany teny atsahary fotsiny io de zany anisan'ny valibavaka zany misy anabavy zay eto ohatrany tsy hitako eto izy afaka mbola itsoro vavolombelona aminao fa nanatanteraka niny torohevitra izy hoe zao atsahary fotsiny io de io aretina mitaizina nanao fanafody mandramaty io tsy hoaninao tsony reny zava-padina ny najanona tompo androany misy defi ray ataoko amintsika rehetrarehetra za tsy mametsiny anao raha tohany ianao tam'izany teniko zany hoe fanompotsapy ny krismasy tsy mametsiny anao za zakora teo amin'ny toeranao tam'izany fotoana zany de tena tesitra na in'olona ny tena zany fa ty misy zavatra teliko isotomana ansainao hitanao io tokantranonao miady lava io impira anao zay rehefa ke krismasy ohatrao de zavatra mampirera anao mba krismasy ihany ny andro rehefa zay mivady tena ny fandritaka be mihitsy tata ay tena ty amin'ny ampitaly ve ny tanteraka krismasy ay tena krismasy nefa zao ny zavatra mitranga tanao narana fandaratsika hoe andramoka izao rehefa andramoka izao narana fandaratsika nanandra renao zao nanao giligala niaraka taminay nantanteraka ny 7 andro giligala isika be de be tsika nijery androako tsika maro nijery za misaotra anareo ary averiko ihany za tsy tonga eto anapotika ny ara-panahinareo za tsy tonga eto anapotika ny fiainanareo fa za tonga eto irahan'Andriamanitra hitory ny filazantsara alleloia ary etinatin'ny rahalatoa zany afaka vakinareo daholo reny ravana de findray apetrako aminao androany mba androano nge andramo ty zavatra teneko anao ty andramoka izao vita ny toriteny esory nge ny sapainareo hoe esory de aza makalaza krismasy nge nareo napakapitso tena defy ny apetrako aminao androany za tsy manao defy amin'ny olona milamina be ny fiainana ka tsisy ninona andrasany tsisy ninona andrasany amin'Andriamanitra fa ianareo rehetrarehetra miandry valimbavaka ngeza be fa amin'Andriamanitra mitolona ady mafy am'izao fotoana zao tena hoe ao anatina problème mafy mety mikorotana be ny tokantranonao mety tsy fantatro tena misy zavatra loza mitatao eo amin'ny fiainanao sy ny sisy tena hoe ilanao an'Andriamanitra de finy apetrako aminao androany tena de finy apetrako aminao ary zao ataovy zay zavatra teneniko zay raha oharinan'io vao mepotika ny fiainanao de aleo ataovy capture d'écran za de alao baraka ako oka kosa nefa zavatra marina no resahantsika Andriamanitra vavolombelona eo amintsika de finy apetrako aminao androany androany ange esory isapainao io
za ohatsy miteny alolona le milamina be fiaina alo ilamina aloha ny olona milamina zany mbola tsy kasiky ny ten'Andriamanitra za tsy ny olona milamina zany ry havana tsy zany fa ianao ilay mitolady mafy ianao le tena ao anaty problème tsy mety tapitra io misy amintsika eto efa misy mivonina ny hamono tena mihitsy aza mamono tena ianao fa sapin io nge esory de adiny 25 décembre ankalazanao fa teraka Jesosy io fa tsy Jesosy niteraka tamin'io tsy Jesosy niteraka tamin'io fa nampidirin'ny olona ny anaty fivavahana io de mahatonga ny tongatra ny anaty fiangonana Levitikos 1:12 raha nampahavianitra indrindra ny vakinao de tonga de reo vakinao fa raha misy tsy azonao fotsiny inona le olona inona le anarana biby ty Levitikos 11 le vakinao Levitikos 11 de misy biby be de be raha meva fatatrao raha bitro fatatrao fa bitro ny kisoa fatatrao fa ny iraka sy ny sisa teny de reny efa tsy azonareo sisy reny de reny ny antanina anay hoe ino zany iraka ino zany karazana biby zay tsy fatatrao fa Levitikos 11 vakio manontolo de fi apetrako androany de ho hitanao fa velona sa maty ny Andriamanitra toy ny eto amin'ity fandarany ty ianao le manana ady be io amapolopolo taona ny tokantranonao tsy milamina zao ny teneniko anao tsy délivrena ianao esory eo amin'ny tokantranonao io sapin io androany esory le zavatra manjelanjelatra itediavinao fifaliana taka ny omby lahy kely volamena tedaviny zanak'Israely fifaliana sy toky mahita an'io olona de fa tena fiteraka ato amintsika am'izay Jesosy ry havana efa teraka ao am-potsika raha niova fo ianao de finy apetrako androany capture écran sary koa ianao zay mandalo olana mandalo ady misy loza mitatao sy ny sisa tena hoe ao amin'le tena fotoana itadiavinao an'Andriamanitra fotoana androany esory ngery hoe de amin'ny fahalafakapitso aza mekoaka sy mivavaha ianao atrano sy ny fiainanao isan'andro fa aza atao an-tsaina mihitsy zahako androany misy zazakely teraka de ao an-tranomby androany de iny Josefa sy Maria de sy ny sisa satria io nafangaron'ny olona mifanompontsampy aza manao an'ingy ianao de ao aorinan'io manomboka ny taona aleo baraka ivavaka nandrasanao ely io ka raha manala andreo ianao ka tsy azonao ka tsy arovan'Andriamanitra amin'io ianao sy ny sisa capture ny écran tapao zao video zao de aparitaony am'izay naparitaonao azy ty olona ty mandainky ty lehilahy ty de ataovy zany zary avana tsy menatra amin'ny Andriamanitra toriko sy ny Andriamanitra ijoro de fizany ataoko anao zany ary tadidio fa fotoana zao hikarana eo tendrombohitra Karmely mpanompo sampy mpanompo any balany teo 500 lahy inona moa ny agaganà ry havana raha tenenina hoe sy fengona rehetrarehetra maneran-tany pastera maneran-tany raha larado manao krismasy fa izy ary ny teo amin'ny tendrombohitra Karmely fa raha olona reny ny ady tamin'ny Eli teo mpaminany bala 500 ary mpaminany Asera 700 500 lahy teo an-tendrombohitry Karmely fa defi nataony Eli mba defi koa ny ataoko aminao androany Andriamanitra ianao maheno ny defi ataoko androany fa raha misy olona vonona eto androany ataovy nge zay ataoko zay ataovy nge zay teneko zay zay revana tsisy sapin ato an-tranonay zay revana tsy mankalaza krismasy amin'ny 25 décembre fa zay revana faly misy fifaliana na mandoalika zay misy fotoana amin'ny alina alohan'ny atory mbola miverina torotoro fo fa maninona nefa tsy 25 tsy mieritreritra n'izany koa rery satria tsy tiako afangaro amin'ny ifangaro amin'ny mpanompo sampy ahy ekoaka ankalazan'i Jesosy ko amin'io Jesosy ko efa ankalazaiko eto isan'andro mandavataona de fizy ny teneko zay raha sa ianao za sa niza mpanenjika niza tsy mpanenjika de fizy any apetrako zany za sa alao baraka hoe le rangao amin'ny andramoka izao iny hoe amiteniteny foana za zao tao anaty olana nasena nala sapin vao miapotika migadry zay menakavy tonga de alao baraka ahako fa vonina izakan'izany fa fantatro zay inoko ary tiako ianao ary tiako ny fiainanao androso ary tady tio fa ho any an-danitra isika zao ry havana ity krismasy farany ty krismasy ty anisan'ny fizahan-toetra ngeza be ao anoloantsika analonareo indrindra
Averiko aminao ihany amin'ny herintaona ohatr'izao tsika raha mbola hifankahita eto dia ampatsahivoko anao ny fotoanantsika amin'izao hoe taiza hoe tsika tamin'ny herintaona ohatr'izao iza nafantatra fa tamin'ny 2019 ohatr'izao tsika ka herintaona ohatr'izao zao ny zavatra mitranga maneran-tany iza ny laza fa afaka nametraka hoe tsy maintsy manao masika ao anatin'ny herintaona iza naza fa tsy nisy zao zavatra niova rehetra tao anatin'ny herintaona dia raha zany hoe efa vita daholo zao ny ankabetsahany mihoatra ny fahasamarina ny asa vita amin'ny devoly anapotehana ny zanak'olombelona dia amin'ny herintaona ohatr'izao iza izy ka izao tadidio raha anao an'izay defi zay anao tsisy mametoky anao fa mbola isy krismasy amin'ny herintaona tena hoe amin'ity vao tena resy lahatra ka aty vao anao efa tsy zany tsy amin'izany intsony mbola manana ianao androany rapitso raha afaka pitso aza mankalaza an'io ianao alleloia za mazaka raha andefasanareo MP za tena mazaka raha andefasanareo toritendry mpanompon'Andriamanitra zay meno hoe pastera be deaibe dia ho pitehanareo anaty toritendry zao fampianarako zao sena tena mazaka an'izany fa zao za faly raha misy olona ray roa telo akoatran'ireo ankizy ao amin'ny groupe efa tsy manao tsony dia fifaliana ho any amin'ny vady reo ary fifaliana lehibe ho any an-danitra any ka za manokana tena tsara fantatritsika rehetrarehetra fa za tsy taitra amin'izany ahako na filoham-piangonana ary ny teny fa zahako miteniteny foana ny folohan'ny lanitra sy ny tany ravana no mampianatra antsika an'izany nampiseho antsika n'izany fahamarinana zany za tena mahazaka toriteny firy zao nivoaka raha pitso anapotika azo zavatra teneko zao tena mahazaka tika mba nataon'Andriamanitra ngezangeza koa ty mahazaka fa zao fitiavako anareo izay mpanaraka an'izao fandana zao ny teneko anareo an'izany ozy nareo tsy manina fa lao atao ihany ataovy ihany ary lo fa za kosay manentana anareo narehetra ao anatin'ny olan'ireo dia finy apetrako aminareo esoringa io androany ataovatra tsy misy io 24-25 io tsika araka eto foana tsika isan'andro ary tsisy fifany tsy ahita jiro mirehidrehatra sy ny sisy anao satria ny fifalitsika tsy any amin'ireny ny fifalitsika dia ao amin'i Jesosy dia mahereza anao za sa ary atokony Andriamanitra dia ny Andriamanitra Israely Jehovah-Andriamanitra izay nitantana antsika ilay naniraka an' Jesosy zanan'ilay tokana izay efa teo anilany hatramin'izay ary mandrakizay fa nidina teto dia niditra ato anatin'ny foko maloto tranonombo kely dia mba ity atonga eto aminao androany ny fahafatesan'i Jesosy ny tena mba nafarany mafy mihitsy aza adinonareo zao fa za mato anareo niteraka ho antsika aiza moa rava nisy olona azo vonoina eny ambony hazo fijaliana raha tsy teraka lasa nofo fa Jesosy efa teo foana vao amoron'Andriamanitra dia niteny andeha amorona olona tahaka ny endritsika isika izy le isika Jesosy tsy mifanamasina efa teo hatrizay ka ho mandrakizay ka tianao Jesosy mahereza ianao dia zao za mangataka mifanamasina ny hamangy antsika rehetrarehetra dia ataontsika tira ty hoe fanolorataina halleloia dia an'olo tentsika ao anatin'izany za mahatoky fa tsy tady fifaliana sy toky antsony tsika ny sary olona kely volamena ny teo an-tananao aza ny nalainy fa Jesosy tonga amin'ny fiainanao inona ny tsy ampy aminao inona le aretina mamatotra anao inona ozona mamatotra anareo menakavy io tsy afaky ny krismasy reny tsy afaky ny sapin reny ny sapainao ihany no mirehidrehatra eo fa tsy ampiovan'ny fiainanao fa lao Jesosy velona mamirapetro anatin'ny fonao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra meno finaritra tsika rehetrarehetra tianao Jesosy halleloia amen misaotra anao nahatra rehetra farany Atotranao ny fiainako sy andro rehetra mba orientrenao mandrakizay atotro anao androany amen Jesosy sotra anareo rehetra izay nijoro vavolombelona fa miara-miasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitsika halleloia sotra andralatojo anabavy emea anabavy
Ianatra nirina ranabavy soameva sy izay rehetrarehetra tany ambony tany mety tsovaka ka sany jorovavimbelona teto androany. Aleluia. Ranabavy berta zay nijorovavimbelona tao anaty message tao anaty commentaire teo. Aleluia. Aleluia. Aza lavitra Jesosy se vonona loany. Aleluia. Sotra Jesosy aho. Amen Jesosy aho. Hajani
Alléluia. Ataontsika toy ny vavaka izany toriteny androany izany ravana malala. Ataontsika tena hite Jesosy porofoy amiko fa marina zany zavatra zany. Alléluia. Angatao famantarana ravana. Tena angatao famantarana fa za androany tena hivavaka men'Andriamanitra famantarana ianao androany dia androany ihany. Alléluia. Azo ny atao zany. Izy hoe za Jesosy misalasala nefa ohatry mitady ho resy lahatra any fa tahaka ny Gideona ohatry ny resy lahatra izy fa omba azy Andriamanitra nefa ohatry ny resy lahatra koa izy sao dia mba sanatria mbola tsy Andriamanitra zany miteny zany. Famantarana. Fa androany dia androany ihany Andriamanitra dia hanome anao famantarana. Ary zay rehetrarehetra vonona hiditra amin'izay defi ny teneniko izay. Tsy mampaninona mihitsy afaka mandefa MP amiko nareo. Dia ho rahantsika vavaka izany dingana ataonareo zany hoe zara natarado tena resy lahatra fanalany sapin ary tsy akalaza krismasy fa za koa nefa misy zavatra ngezabe ohatr'izao mahazo ahy andrasako valibavaka fa za tena iankofako eo anaty an'Andriamanitra mihitsy ho anao tena angatahako mihitsy Jesosy porofoy amin'ny olona io fa feo anao ny eniny androany tamin'ny alalako ary fahamarinanao zany teneniny eto zany afaka mandefa MP amiko ianao ozy ianao hoe za tena vonona fa ho arahako vavaka ianao ravana tena angatahako anatrehan'ny raintsika izay ny an-danitra anatrehan'i Jesosy ilay zokintsika ilay tiatsika ilay velona ao anatintsika ilay fanamasina ny rany ampahirentsika tena angatahantsika zany fa defi zany apetrako aminao zany misaotranao zay Jesosy tamin'ity androany ity Jesosy misaotranao satria ianao no tantany ianao no ta misaotra Jesosy satria zay tsy mahalala an'izany ianao no nampahalalana an'izany ary androany Jesosy fotoana izao maninona moa Jesosy ny tsotoriana ny fahamarinana fa maninona moa ny olona ny avela handeha Jesosy amin'ny fahajambana zay napetraka tany aloha tany Jesosy dia ho arahana fotsiny za matoky fa tsy ho avelanao reto mpanomponao reto za matoky fa tianay rehetrarehetra ianao ampahalalao azy ireo ny fahamarinana Jesosy ampahalalao azy ireo ny fahamarinana reseo lahatra izy vangio fa tena mila an'izany matoky Jesosy malalo fa amin'ity androany ity dia aneo famantarana ianao raha misy olona eto Jesosy tena efa manomboka resy lahatra manomboka mandiny teny zany olo zany tonga avafaingana ianao Jesosy hitondra famantarana an'izany olona izany tsy mahara-baiboly sy tsy fankasitrahanao an'izany fankalazana ny krismasy sy ny fanaovana an'izany sapin zany fampidirana an'izany eny anivon'ny fiangonana Jesosy fa tsisy fampidiranao Andriamanitra ireny zavatra rehetrarehetra ireny fa zavatra natao ny tanana sy novolen'ny devoly fotsiny reny fa tsy idiran'ny fanatrehanao Andriamanitra Jesosy zay raha tsy mankalaza zany ianao malala ianao aza tsy niteny anay akalaza an'izany Jesosy fa sitraponay fotsiny hitadiavanay fifaliana nge Jesosy dia zay nanapa-kevitra akalaza an'izany fa tsy mbola nahita zay ianao niteny tao amin'ny baiboly na Andriamanitra miteny hoe dia atsiarovy amin'ny 25 Desambra ny fahaterahako zay Jesosy zay tsy niteneninao tsy ataonay ary zay niteneninao atao dia ho ataonay satria ianao ny Andriamanitra saotra Jesosy dia pahirezo isan'andro zao fandarana zao pahirezo isan'andro zay tsirairay avy ary tonga avy ianao miaraka amin'ny tananao mahery le tanam-pitahinao Andriamanitra omban'izay rehetrarehetra izay vonona resy lahatra anao an'izany dingana izany manomboka androany saotra Jesosy ny devoly sy ny sanana kosa dia afaritro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka an'izany teny zany na dia ary tsy afaka anampina ny sofiny olona tsy andre izany fahamarinana izany Jesosy dia makasitraka anao zay satria ianao no momba anay ianao no mitantana anay ianao no miara-miasa aminay saotra Andriamanitra voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay saotra Jesosy zay tsy voalazako ianao malala ny masoa ary zay tsy adiata be noely Jesosy fa ianao eny hitondra zay rehetra tsy ampy fiainanay fiadanam-po filaminana fahasoavana ny fifaliana fahasalamana sy ny fitahiana avy ao aminao no ahitanay an'izany eny fa na dia ny volafotsy sy ny volamena mbola eo an-tananao zany Andriamanitra
dia raha tsy ampy an'izany zay raha misy eto tsy ampy an'izany mba mitotototo mitady an'izany Andriamanitra nefa manompo anao dia ome ho azy zany sokafo ny lanitra ampidirinao fitena manana ambiampo amin'ny tsirairay avy ho voninahitra ny aranao ny fifaliana ao amin'ny tediavinay ny fiadanana ao aminao ny tediavinay ny fifaliana sy ny fitsarana ao aminao ny tediavinay misaotra Jesosy halleloia amen ivavaka ny firenena nanabavitsika rodinina amin'izao fotoana izao tany tompo anabavy rodinina daoletsika rehetra mbola hiara hivarokatsika anapatsika fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra Jesosy malala mbola afaly misaotranao izahay satria mbola nitantanina narovanao izahay nandritra ny tontolo andro hatratra izao alina izao misaotranao izahay Jesosy malala amin'ny hindrafo izay nataonao taminay ka mbola hafaka ny aino izao teninao izao Jesosy malala izahay tsirairay avy amin'ny fitahiana rehetra isaoranay tokoa izany Jesosy satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay ankehitriny izahay Andriamanitra dia tonga amin'izao vafoka ho an'ny firenena izahay amin'izao fotoana izao dia mangataka amina tompo izay rehetra izay tsy araka ny sitraponao Jesosy malala mifona mibebaka eo aminazy izahay Jesosy malala avelahy ny eloko tompo mamindrafo aminay ianao lehibe be famindram-po be fitiavana tompo matoky anao izahay fa mbola mandray anay tokoa ianao amin'izay izay bebahanay amin'ny zavatra rehetra izay tsy araka ny sitraponao Jesosy malala ankehitriny Jesosy malala mivavaka ho an'ny firenenanay izahay mbola maro Jesosy ao amin'ny firenenanay mbola voafatotra ny fanompoan'ny tsampy rehetra mbola voafatotra amin'ny tsy fankatoavana ny teninao Andriamanitra Jesosy malala jery manokana izany firenenanay izany ana Jesosy malala hitsinjo ny firenenanay mba hanome izay soa mahasoa ny hoan'ny rehetra tompo mba haifikitra tsara eo amin'ny sitraponao Jesosy malala amin'izao tompo misy salama alopitaly nantokan-trano dia angatahika amina tompo hamindrafo aminazy mbola hanome fahasalamana ho azy Jesosy malala raha misy mibebaka amin'izao manolo tegna eo amina Jesosy hiala amin'ny faharatsiana rehetra ka resy Jesosy malala atolotro ho ana Jesosy izany olona izany ary ankehitriny Jesosy raha misy manana olona sy problème ana hamaha izany Jesosy malala tariho amin'ny fahamarinana ana Jesosy malala ny Madagasikara ny olona rehetra tompo amin'izao Jesosy azy jereny amin'ny tsy fahalalana Andriamanitra raha manatona anao izy re tompo dia raiso am-pifaliana raiso am-pitiavana izany Jesosy ny orinay angatahnay amina tompo mba hiala amin'izay tsy fahamarinana zany mba handeha araka ny sitraponao Jesosy tompo malala tianay izahay rehetra Jesosy mba samby handova zany fiainana mandrakizay zany Jesosy malala mba samby ahazo fiadanam-po fiadanan-tsaina hazo fahasambarana izany no izay hitondrana izao toroteny izay ampita eto isanandro isanandro tompo mba havavonjy ny olona rehetra tompo mba hiala amin'ity tany ho levona ity amin'izao ora farany izao tompo engane mba samy tsy ho disanjara amin'ny fanompoana anazy sy fanaragna-dianao ny olona rehetra tompo izany angatahnay amin'ny Madagasikara-nay tompo jery manokana izany dia apetraka eo am-pelatanana izy afaka zao tompo anjelina masina hitoby manodidy ho anay tsirairay avy isan'ny tokantrano amin'izao alina zao misaotra eo misaotra Jesosy malala dia voninahitra re ho anao Andriamanitra fiadanana kosa ho anay tsirairay avy engane tompo izay anaraka vafoka zao tandroany Jesosy malala anano hitoby isan'ny tokantrano amin'izao tompo halleluia amen halleluia misaotra betsaka ny rabavy rodinitsika tao anatin'izay vavaka izay za koa misaotranao nahatra ny aino hatramin'ny farany satria mety tsy mora taminao ny fandarana androany efa koa za mino fa niasa teto ny fanamasa androany namangy atsika tsirairay avy ary falay nahitanao falay miaraka aminao ary rapitso raha mbola tsy tongany amin'ny ranolanitra Jesosy dia eo anetindray tsika rapitso afatra angeza be no meko anao androany raha misy aminareo vonona hiditra amin'ilay défi nyteneniko teo zao mandepasa MP amiko fa ho arahantsika vavaka izany rehetrarehetra izany dia ho hitanao halleloia
dia ho tsaroanao ty taona 2020 hoe teo any nanomboka tsy nanao an'izany ohatran'ny rahalahy Mario teo hoe 3 taona androany izy tsy nanao dia anao amin'ity vao nanomboka tsy hanao dia ho hitanao io sary olona volamena io nipotehany Mosesy io sary tsy sary olona fa le omby lahy kely volamena nipotehany Mosesy ny antony anapotehana io farak'izay aingana tsy tia Mosesy ho tsarovany taranaka farany mandimby io tsy tsika mihitsy ny ampianatra ny zanakitsika hoe Père Noël dia tonga Père Noël dia tonga ny ohatr'izao dia satria ohatr'izao fampotehantsika izany zanakay rehefa omena kilalao amin'ny fotoana rehetra dia afa-ty aminay ny kilalao izay nisy saorany fantany fa nivavaka izay misy anana zanako izao ohatra nisy kilalao nangatahany dia tena vava eto ambavaka dada alleloia vavaka any amin'Andriamanitra ny angalantsika ndray fa tsy Père Noël zany gaga ny tany ampianaran'ny ankizy amaranako azy ary zanako izy tsy mahafantatra resaka Père Noël tsy dia mahafantatra momba resaka Père Noël zany manao zany izy dia te-pianarana fa satria tsy ampianarinay hoa nganareo tsy kristianina tena kristianina mihitsy tsy manao Père Noël hoa dia poteo mahazo tsaroany zanakao taranakao farany mandimby dia mahereza rahampitsika mihina www.andramokaizo.com ny afahanao miheno ny onjam-peo akiradio mandeha foana ny toriteny amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina rapitso amin'ny 10 maraina mandeha ao zao fandarana zao amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 ralina mandeha koa ny toriteny hafa hirahira malagasy anglisy frantsay miaraka amin'ny mampionina ianao tahiny jesosy tsika rehetrarehetra dia rapitsika mihaona tsy aretana momba ny gamarena hoe fantatrao fa misy fandarana fikambanana anoanantsika sahirana raha misy azo ny tananao atao dia mandeha basa MP amiko anovantsika anasoavantsika ny sahirana sy ny mahantra dia tahin'Andriamanitra ary tsika rehetra raha pitsinay mihaona alleloia amen misaotra anao na hatreny hatramin'ny farany raha tsy tetinao nangingina teto izay